ho aminareo hatrany ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy ilay tompontsika. Amen. Andriamanitra tsy manao soa-tapany. Andriamanitra tsy manao soa-tapany. Exodosy 4:4 ny 15 hatramin'ny 14 izay nofinainantsika anio no akatsika zany lesona izany. Andriamanitra tsy manao soa-tapany izy. Nisy fotoana ny zanak'Israely noentin'Andriamanitra nivoaka tao Egipta. Rehefa nivoaka tao Egipta izy dia nahatsiaro ho tratrany entre deux. Eo aloha ranomasina tsy hita zay eo aleha. Ao aoriana indreo ny miaramilan'ny Farao tonga mandodona azy ao aoriana. Nisy fotoana namety tsy ny an'ny Mosesy mihitsy izy ireo hoe tsy aloha hoe zay maty tany Egipta ihany mba tany nisy fasana, zao zay maty aty anefitra aty. Teo indrindra Andriamanitra no mampahatsiaro fa tsy Andriamanitra manao soa-tapany izy. Tsy Andriamanitra manao soa-tapany izy fa rehefa navoaka ny tany Egipta ireto vahoaka ireto dia mbola vonona izy hitantana omba mandrakarivo. Zay no itenenany tamin'ny alalan'i Mosesy manao hoe Jehova hiado anareo fa nareo kosa angino. Raha tsy ahivontsika mantsy dia zao ny zanak'Israely dia vahoaka voafidy. Vahoaka voafidy efa hatramin'ny andron'ny Abrahama io. Ary ilay Andriamanitra izay nifidy azy ho firenena masina no namoaka azy tany Egipta. Dia mbola io Andriamanitra izay namoaka azy tany Egipta io koa no vonona hitantana azy, omba azy any anefitra mandra-patongany any amin'ny tany Kanana. Arak'izany dia hitatsika fa tsy ho tratry ny fahavalo reto zanak'Israely reto. Raha mijeritsika zao dia inroa resy ny Egyptianina. Inroa resy ny Egyptianina. Voalohany resy ny Egyptianina rehefa tsy nanaiky hamoaka ny zanak'Israely tany Egipta dia nasian'Andriamanitra ny loza folo dia voatery namoaka izy satria resy na ny Egyptianina na ny Andriamanitra ny Egyptianina na ny mpanjaka ny Egyptianina tamin'izany fotoana izany. Dia indro nanenina indray izy dia mikasa hanenjika ny zanak'Israely. Ny zanak'Israely nefa firenena voafidy, ka ny mpanenjika ny firenena voafidy dia tsy maintsy ho resy foana. Dia indro resy fanondroany indray ny Egyptianina. Raha toizantsika ny vakin'ny teny ny ity tenin'Andriamanitra ity dia hitantsika fa mbola resy indray izy ireo difotra sarona tao anaty ny ranomasina raha ny ampita tany maina kosa ny zanak'Israely. Zany rehetra ry havako dia mampahatsiaro fa rehefa manafaka Andriamanitra dia manafaka hatramin'ny farany izy, fahafahana tanteraka nomeny. Tsy manao soa-tapany izy fa miandany amin'ny olony izay efa nofidiany mandrakarivo. Izy no manala ny tahotra sy ny tebiteby. Izy no amonjy ary mbola vonona hiady ho amin'ny olony raha teo ihany koa. Raha nivoaka tany Egipta ny zanak'Israely dia tsy ao an-tsain'Andriamanitra intsony ny mbola hamerina azy indray any Egipta ho baboana ho andevozina indray. Eo anatrehan'ny fitrahatrevatrevan'ny fahavalo-panenjika dia indro Andriamanitra no mitondra fanafahana ary fanafahana tanteraka ho an'ireto zanak'Israely reto, satria tsy mba nanao soa-tapany izy ka hoe navoaka tao Egipta fotsiny dia amela azy irery. Indro Jehova no hiado anareo fa ianareo kosa angina ho ny tenin'Andriamanitra. Ry havako malala, efa ao amin'ny tontolon'ny
baiboly manontolo hatrany amin'ny testamenta vaovao zany hoe Andriamanitra tsy manao sotapan'izany. Rehefa manafaka izy dia tena manafaka tanteraka araka ny tenin'i Jesosy hoe raha ny zanaka no hanafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Jaona 5:9-30. Dia mampahery antsika rehetra izay mahatsiaro ho mitaintaina raiki-tahotra, mitaintaina ho very fanahy mbola velona, fa Andriamanitra rehefa manafaka dia manafaka tanteraka izy. Apetrao amin'ny fitokisantsika, apetrao amin'ny fahatokisantsika azy mba hahatonga azy iandany sy hiady amintsika ka hitenenana fa io olana izay manenjika anao ankehitriny io dia tsy ho hitanao tsony mandrakizay. Ho an'Andriamanitra irerianana eny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitra noho ny fitiavanao ka namelona ty anatinay ny teninao, hahatsapahanay, andrenesanay fa Andriamanitra miady ho anay ianao, ho sasapoana izay rehetra fahavalo manenjika anay, satria Andriamanitra tsy manao sotapana ianao. Indro izahay ary manolotra ny tenanay, manolotra ny fiainanay, manolotra ny mombanay rehetra ho anao, atoky anao hatramin'ny fahafatesana izahay dia omenanay ny satroboninahitra fiainana. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo nanaovanay izany mivavaka izany. Amen.